tsara fa voapetraka amin'ny fomba ofisialy be ny tanànana Tananarivo renivohitra latanina Lamanantso Harlana. Andro lehibe tokoa ny anio satria andro andraisako ny fitantanana ny tanànana Antananarivo dia ity tanàna no amintsika ity. Voninao sary ao eo anilanareo mandrakariva ao ary ieny sy tady miaraka aminareo ny fomba rehetra anarenana ny tanànana Antananarivo. Ny vinany filoham-pirenena dia ho modely amin'ny Antananarivo, ho modely eto Madagasikara amin'ny lafiny fitantanana, amin'ny lafiny fampandrosoana, amin'ny lafiny ara-tsosialy, ka tsisy ho adino na ho voahilikiliky mba ho tena olom-pirenena mandrandraikitra satria raha ny tsirairay no mandray ny tandrify azy dia afaka manantena isika fa izy fivoarana ary handroso ho tsara ny tanànantsika. Efa nanolo tena ny hanompo ny mponina Antananarivo. Efa nanolo tena ny asa ho an'Antananarivo. Misokatra ny varavarana, iarahantsika mijery ny fomba rehetrarehetra anarenana ny tanànantsika. Mba ho faly ny vahoaka an'Antananarivo amin'ny tolotra izay andrasany amintsika. Isika rehetra miara-mandroso, isika rehetra tsy maintsy mandresy. Mandresy ny fahantrana, mandresy ny korotana, mandresy ny fahakarlana. Satria anao, antsika rehetra Antananarivo.